zavatra tsy latsako manahirana ny saiko tsy mampatory aloha manalina fa mampifomarana Aí, esse fica...
atsika rehetra vao tonga tompoka aty ambadika tsy nanany fasana aty somary maradalaka dia alohantsika mamamonjy eo fa mbola marobe le namantsika ty famondrina amintsika any dia ho atsika eto koa afaka mandrosavatynareo dia ty ambadika ty mbola azo tarina ty ambadika anay aty aza misalasala tompoko fa ifanotranytsika mianakavy eto dia ny tsara raha mba fametoerantsika ato ambadika velan'ny fasana ambadika ato mbola maromaro ianareo reo mba iangaviana tompoko mba androso atikatra ianareo reto anoloana hitako reto zany tompoko do mamakaty fa mbola malalaka ato ambadika ato malalaka ato manjary teritsy inona le avatsika mbola tokony ho avy eo arenao azafady to tsika reto aloha reto zany afaka mankatỳ tsika mba hidina an'le aorianao azafady mandroso makary zany malalaka mandroso tompoko mandroso azasanasana tsika reto mandroso kely dia mba afaka mandroso tsika dia miditra le any alefa sery tompoko mandroso ihany tsika mba ho any namantsika aorianao hoe mandrosolena mandroso aty mandroso any tompoko mbola malalaka ato mbola lavitra be ariny namantsika tompoko olona ziano ny atypona malalaka be dia ilao mitarika an'le olona hari yang pas ya zaman malalaka be Tuh mandus sebelum malalaka be
Mbola malalaka be, mbola malalaka raha Armand, aza mivezivezy eo ngy. Biafana malala ao amin'ny tompo. Isa mba omenareo lalana kely nge fa ny anabavy fafa mbola tavela ao ambadika eo zafady. Zafady lina tompo dia mahita azy nareo mba miteny azy fa izy no mbasatsika. Andery avana iombony atsika ny hira fanampy ny faharoa amby telopolo toantsika avokoa ny andiny rehetra. Azavela antany. Niafalina tolotrao. Nani Antony Tumani. Efa hita quattrao.
riavana malalo amin'ny tompoko aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Milohany ampidirana ity vatana mangatsika ity atao amin'ny fasana riavana andehantsika isaotra sy ankalaza ny tompo. Ataontsika ny hira faharoapolo ao anatin'ny fandarana riavana ho an'izay manana. Ny hira faharoapolo dia misy tenin'Andriamanitra ho vakiana aorinany fanatanterantsika izany hira faharoapolo izany. Riavana malala eto amin'ny fotoana anomboan'ny vovoka hiverina ho amin'ny vovoka indray dia aoka ho enotsika ny tenin'Andriamanitra fa voasoratra hoe ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady votom-pahoriana mitsimoka tahaka ny voninkazo izy ka jinjana ary mielina tahaka ny aloka izy ka tsy mitoetra ary nareo feo avy any an-danitra nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay misasarana izy fa ny asany manaraka azy hoy ny tompo izaho no fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay fa hoy ny apôstôly fa Kristy no antony hahavelomako ary ny fahafatesana no ahazoako tompony ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Fa afaka isika. Tompo raha miozongozona ny finoanay raha toka manalavitra anay ny fitiavanao raha tsy fantatray ny fizantoetra ka mahazo anay ny amin'ny fahakiviana manam-pianay ry Andriamanitra rainay any an-danitro tompo ianao no herin'ny malemy tohana ho an'ny manamanjo ary fialofana ho an'ny zanakao amin'izao fotoana izao ianao no fahazavanay ao amin'ny aizina ianao no fiainan'ireo efa nodimandry avia omeo anay ny fiadanana ataovy ho tony sy mahatoky izahay toano izahay mandritry ny andro mpiainanay rehetra ho avy ary efa
mody any an-tranonay izahay reto amin'izao ora sy fotoana izao dia ianao Jesosy Kristy tomponay no hery ary fahavononana ho anay noho ny amin'ny andresenao ny fahafatesana ka ahafahanay koa manantena ny teny fampanantenana izay nomenao. Atreonao ary ty fotoana ity ka ny fiainana mandrakizay izay atolotra ao ane dia ho anay tsiraray avy. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay no azonay manonona feno indray izany vavaka izany. Andeha ry havana iombonantsika ny fanekemponona apostolika izay iraisantsika amin'ny mpino maneran-tany izay manao hoe: mino an'Andriamanitra sy tompanao lanitra sy ny tany aho izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virgine ny zanako Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty kanalevina nidina tany amin'ny fiainany sita sangatamy maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka ao kavan'Andriamanitra raisoto avy any tsara mivela sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, famelan-keloka, fisanganany tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Raha iso amin'ny finoana ry havana ombam-panantenana izao tsodrano avy amin'ny tompo izao. Ary Andriamanitry ny fanantenana hanome anareo amin'ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy tompontsika ary ny fampiononana feno atolotry ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia andeha ry havana ataontsika ny hira 820 dia afaka manatanteraka mametraka izao vatana mangatsika izao ny tompona andraikitra. Efa tamin'ny 20 ambenjato ry havana.
ao lanitra tsara tokoa. Uvantan na rat zai. Zai ampit tawe manchu. Ausika yau na indai. Me fale. Me obe. Me fale. Ausika me fale, me obe, awesi kaia na, auzana kabeinda fu, zenzalte tifaizai, nefa tsimba na ita ni lu. Fefavelo na mandrakizay. Me fale. Me obe. Me fale. Awese kaia na ina. Me fale. Me obe. Ni fanai ni rai otkua. Zemtar que atika izao. Simanana tatika usu. No mitunda atika akao. Atika akao. Me fale. Me obe. Me fale. Fale kaia na enja. Me fale. Me obe. Me obe. Awese kaia na enja. Matuki miravu me fale. Fasikan lapandrai. Miterami rami upi. Fiadana na mandakizai. Me fale. Me upi. Yeah.
tompoko lahy sy tompoko vavy, misy ny fanontaniana mipetraka manao hoe faizoko va reny manitra voninkazo sa izandro no manitra voankazo no manitra andrina ny tany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy izoko no manitra voninkazo na izandro no manitra voankazo, fa ilay fifankatiavana, ilay firaisan-kina, ilay voninkazo mahatratra izany no mahamerivero ka mahamanitra indrindra ny vohitra sy ny tanàna eto rangaina ankehitriny. Notomandry ny alahady 20 oktobra teo Rajaonarson Famatanantsoa Andriamiaingo, lay hatsotsika amin'ny anarana feno fitiavana hoe Fafa. Tao anatin'izany dia tsaron'ny fianakaviana fa maizina toandro ny fiainan'izy ireo satria lasa ny andro ny ankinana. Ary hitsakilan'izany ihany koa dia semban-drahona ny tontolon'ny zavakanto malagasy satria nirodana ny andrarezina, nandao atsika ilay feo volamena ary tsy hita tokoa izay horesin'ny tanana, tsy hita izay alehan'ny tongotra nirotsaka ny ranomaso ny tanondrika ny loha. Ary ny hevitra mihitsy ara ny fianakaviana sy ny tarika mahaleo sy ny tarika feo gasy fa hitondra samirery izao fahoriana izay midono sy miantra amin'izy ireo. Kanto sy riantsetsakilana izany indre ny fitiavana naseho antsika mianakavy, fa raha vao mipaika ny ora manjombona dia tonga ny azakazaka itsika, nanao tsomby aloha tonga nanonona ny fiaraha-miody, napitraka ny loha mitanondrika, namafa ny ranomaso latsaka, safosafo ny fo maratra, nankahery azy ireo tamin'ny alalan'ny teny mamy, tamin'ny alalan'ny fanolorana ny tolo-tanana maro samihafa, tamin'ny endriny isan-karazany. Zany rehetra zany izy mianakavy naseho atsika tamin'ny fianakaviana sy tamin'ny tarika mahaleo sy ny tarika feo gasy ary ny mpankafy ny tontolon'ny zavakanto malagasy tsy vaky folo. Manoloana zany fitiavana lehibe zany naseho atsika mianakavy zany indrindra ara no mahatonga ahy hanananjara tsy fidiny ankehitriny isolo tena ary isolo teny ihany koa ny fianakaviana. Dia tsy iza tsy akory zany fa ny farafaran'andrina maty dia Ramatoa Rajaonarson Rachel. Ireo azo silaky ny ankalana dia Rajaonarson Erika, Rajaonarson Rado sy Mialiniaina, Rajaonarson Andriniaina sy Muriel, Rajaonarson Kantokoloina sy Andrea Miakadaza Ami. Ny zafikely ny enina mianadahy, ny reniny Rajaonarson Noémie vadina velan'ny tompoko lahy Rajaonarson Henri Patrice, ny mpiray-tapo aminy ary ny mpiray-tapo amin'ny vadiny, tsy adino iaho ny tarika mahaleo, ny tarika feo gasy. Ireo no mampitondra ny teny ankehitriny, tompoko lahy sy tompoko vavy. Arak'izany tahaka ny raozy anaty vazy ihany ny tena raha mitondra ny teny. Ny raozy anaty vazy dia nisy ny tanana metraka, izao kosa nisy ny olona nanendry hitondra izao fitenenana izao. Kanefa nanomena tokoa aza moa ny teny dia mamela ianareo mba hinana sy ampiasa ilay teny tsotra tokana fohy kanefa mifony hevi-dalina. Dia ilay teny manao hoe ny azafady, ny azafady hoe maso tompoko ny fangatahn-dalana ho an'ny olona hiteny kanefa kosa fanomejakaja amam-boninahitra anareo izay hitenenana. Ary tononoko manaraka izany ihany koa ny azatsiny ho fanomezam-boninahitra noho ny teno izay hoentiko mety ho diso, noho ny fiabakabakako mandahatra kanefa koa indrindraindrindra noho ny haja amam-boninahitra reo izay aloava ampitenenana. Zao ara ny tenin'ny fianakaviana tompoko. Ny voalohany teny dia ny fisaorana. Fisaorana an'Andriamanitra napidana antsika any Fafa nandritra ny 5 taona izay niriariava niaraka tamintsika ka namira pirata ny teo anivon'ny kanto ary indrindraindrindra nanabeazany ireo ankohonany ary dia isaorantsika an'Andriamanitra izany zava-tsoa rehetra ny rana sy noraisina niaraka tamin'ny Fafa izany. Isaorantsika an'Andriamanitra ihany koa ny nakany nanasorany any Fafa tao anatin'ny fangiry firen'ny Nofo ary inona marimarina fa efa napetrany eo amin'ilay trano izay nomaniny fa ivantanantsika raha mialy aty ny fanahiny izany ava-malalatsika izany. Fahatelo dia mbola isaorantsika an'Andriamanitra ihany koa ny fanomezany antsika hery sy tanjaka ahafahantsika rehetra mifanotrina manatanteraka ny didy farany amin'ny ava-malalatsika iny ka dia
ny voninahitra dia omentsika an'Andriamanitra satria azy ihany hatramin'ny taloha azy ankehitriny ary mbola ho azy mandrakizay. Faharoa ny isaoran'ny fianakaviana dia ny fitondram-panjakana manomboka any amin'ny filoham-pirenena ary atraty amin'ny mpitondra ety fotony izany izay nanatanteraka namelantsika malalaka natanteraka izao fandevenana izao nanome antsika malalaka ny fikarakarana rehetra izay natao ny ainga teny amin'ny trano teny Andohalo nipita teny amin'ny lapan'ny kolotsaina ndrohatra teny amin'ny FJKM trano vato faravohatra ary sao tsika vory eto rangaina izao isaorantsika izany fitondram-panjakana izany izay nanome antsika malalaka izany fahafahana izany ingany izy ireny alalan'ny beo analana sy ny kelo ampiana amin'izay hitondrana ny tany sy ny firenena mba hampiada-pinaritra atsika malagasy tsy vaky volo. Fahatelo isaoran'ny fianakaviana dia isika rehetrarehetra izay tonga mifanotrona ankehitriny. Ao isika ny mpianakavy ny finoana, ao isika ny mpianakavy ny fiarahamonina, ao isika ny mpianakavy ny fiariana ary eo isika indrindraindrindra ny mpianakavy ny zavakanto. Tavorentsika mianakavy mba handevina maty eo iaho ary indrindraindrindra hanome voninahitra ary ankahery indrindra ny velona. Sitraka maka elona ho ny tompoko amin'izay rehetra nataonareo ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny fafà indrindraindrindra. Ary matokia nefa ianareo fa tsy ataon'ny fianakaviana sy ny tarika mahaleo sy ny tarika feo gasy ho toy ny sitraka andro anaovana tahaka ny tongotrombo miosy izany fa ho ataon'izy ireo sitraka hoenty matory karaha sanatria ka tsy voavaly ny raha mahatsiaro aza ao ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana izy amaly fity anareo tsirairay avy isam-batan'olona. Eny tompoko ingany isika mianakavy ho tahaka ny ranom-bodivondrona ka samy tsy saraka amin'ny sambatra sy ny mananjara ary ny fiadanan'Andriamanitra iray dia ho amintsika tsirairay avy ka raha hitraka itsika hianoka ny tsiron'ny lanitra hiondrika hianoka ny tsiron'ny tany ingany tsy ny ratsy no ifandiavana na ny halahelo no ifanaterana engany mba ny soa no hosoavina ary ny tsara no ifampitsarovana ka dia samia ho tahin'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Ankehitriny izy mianakavy dia fa ambeo antsoalana ny nofo mangatsika ny ava-malalantsika. Isika rehetra izao natoinina fitiavatsika sy fankafisantsika iny havana izay nandao atsika iny dia irahantsika mahalala sy mahafantatra fa izy maty no naepiny andraikiny sy navitiny adidiny. Fa isika velona kosa dia mbola farafara andrininy adiditsy andraikiny. Noho izany dia tsy maintsy hisaraka isika ody isika monjy ny varavaram-bato izay varavaran-kazo izay ny iverenantsika ary mialoha izany anefa dia andray atsika ny fianakaviana atsy amin'ny tokotanin'ny fiangonana atsy ijoro izy ireo mba ataotsika velomo ary indrindraindrindra mampaherezitsika. Isika moa tompoko lahy sy tompoko vavy dia maro tokoa ka dia ny faniriana izy ireo dia ny fandray tanana kanefa raha ohatra misy tsy mahandry ny fifandraisan-tanana dia mba handalo fotsiny eo amin'ny tokotanim-piangonana isika dia mety mifampimibaiko amin'ny loha dia samy hiparitaka amonjy ny fodiana isika izay mandalo kosa andray tanana azy ireo dia angatahana indrindra angatahina mpitiavana mba tsy hifanoroka satria maro dia maro isika ny fianakaviana efa somary reraka ihany. Tompoko lahy sy tompoko vavy mbio amin'ny fiafarana izao fandevenana izao ankehitriny. Mbio amin'ny fiafarana ny fotoam-pandevenana ankehitriny. Ny fianakaviana dia nametraka valopy maromaro eto am-pelantanako. Ny faradidy ho an'ny FJKM Marangaina Fihobiana. Ny faradidy ho an'ny FJKM Lasora Betesda. Ny fokotany Rangaina. Ny fokotany Antsahabe Vontovorona. Ny solontsavony ary ny ho an'ny solontsavony ihany koa ho an'ny Valara Mpiandry-fasana. Dia anantonay ny tompon'andraikitra izany rehefa avy eo. Mialohan'ny ravantsika tompoko lahy sy tompoko vavy misy hira anankiray izay ho atolotry ny angatahan'ny fianakaviana mba ho iraintsika ankehitriny. Ilay hira mitondra ny lohateny hoe Ry Sakaiza tsara an'ny
VSF aoriny zany fanaovana ny hira izany a dia anombetsika lalana ny fianakaviana ijoro atsy amin'ny tokotany fiangonana atsy a isika rehetra dia andalo arak'izany dia mbara arak'izany tompoko lasy sy tompoko vavy fa tsara levenana maty eny-kaja enim-boninahitra ny velona. Azafady mandray fitena kely satria anisan'ny nanandratra avo dia avo izany tarika VHF zany fafa vao tsy ela akory zay tamin'ny anniversaire-ny 13 mai no nahafatesany lalany Rina Parfait ihany koa zay namorona zany tarika izany dia angataka kely iray minitra ihany koa tsika ho an'ny lalany Rina. Misaotra tompoko. Rirainay malalo lay vindra fo ity zanakadala mba mindrao fo aza vela overy tsy masarady ka maome ery tompoty feno tambiny ota sy aizina be feno ditra sy ota zay lalana le tova vely kanota miantsotsy sy mpandre ka fangana rirayo mba vonjeo re andao aritsika Laisana kadala laisazanani iti tamia wana tunana paraisorayo azalavinao eu yani rajumalalo iti au iti laisana kadala laisazanani iti tamia wana tunana paraisorayo azalavinao. Rirai fenoantra rai sofaur iti olo mahatra tsy matrakakory mba isorinao rayo ty kapoka mangity doroafo mabaity lalano finity ianao rery tompo laisakaiza tsara miaraka aminao iny anetsy mba overy anjara ka iverynindray antsandrinao mahery ka mba raisonao rayo ty ondry saika very rajumalalo iti au iti laisana kadal laisazanani iti tamiau anatunanau marasorayo azalavinau
misaotra vavana pindrana feo manganao. Ilay tompoko dia mba ometsika lalana ny fianakaviana iroso ho atsy amin'ny tokotany mpiangonana. Eu não pego, uma manara. Anya, do vaqueiro. Fava.
Ena akhirnya nanti.
Ani dorme con Gianni, si hanno alla chiesa. Belum apa bene? Yo. Ani dorme con alla chiesa.
Mione
Omalla. Belum menceritakan aja. Oke. Saya menceritakan. Semana din siya kung Ano? Sabe nacional na FIFA. FIFA Liga, FIFA Liga, na FIFA Liga. Balik kami na. Iya, reka. YouTube Merci infiniment. Laramnya macam mana? Laramnya macam mana? Laramnya. Amaran dengan film. Ai. Itu Sono. Tapi semaranya magadi. Om YouTube na de pamjir pa na no Facebook yan. Nyara kam fal Mas mananonsa yan. Nyara kam fal na amaran sikas. Ai, bom, aje, masabat. Hau, diliralan. Diam sih. Ay, manus kaya. Okay, so charmant. Baik ya. Yang